Miarabantsika rehetra indray izay mahita ity vidéo ity eto dia resaka amintsika ireo fahadisoana anankifolo ataon'ny olona débutant mahatonga anazy mety tsy hay gitara na mety mahatonga azy ho sahirana eo amin'ny fianarana gitara. Manasa antsika rehetrarehetra na inona ny voanao jereo foana ity vidéo ity ary aza dino ny mipartager fa ahasoantsika rehetrarehetra izy ity. Anisan'ny fahadisoana ataon'ny olona débutant dia ny fomba fitazomana gitara. Misy amintsika ohatra hoe rehefa mitazona gitara dia avoakanao ohatr'izao ny akibe, tsy azo atao izay fa ataovy ohatran'ny pince le izy ohatr'izao, kitohana tsara zany ohatr'izao fa tsy avoaka hoe avoaka manao ohatr'izao zany ilay akibe antsika. Dia amin'izay fotoana izay ianao mahazo sonorité tsara kokoa. Ohatra izay, anisan'ny mahatonga ny tanan'ny olona marary indray rehefa mitendry gitara dia ny fakamoana mampiasa échauffement mialohan'ny ianarana gitara. Ohatra, zaho zao vao mandray gitara mialohan'ny anaovako an'ity vidéo ity dia efa nisy échauffement nataoko. Ny échauffement nataoko zao androany dia ohatran'izao. Natomboko avy tany ariana le izy, ohatra hoe dia ny isaka dia hatrany. Dia rehefa navita échauffement niaraka tamin'ny tanana dia tsy adino ihany koa ny nanao échauffement miaraka amin'ny médiator. Dia ohatr'izao indray. Ohatr'izay hatrany minimum 15 minutes no manao échauffement. Rehefa ka manao échauffement ianao dia miraikidraikitra ny tanana dia lasa tsisy dikany le kotrana atao satria lasa le kotrana ataonao indray no lasa solona échauffement. Nefa tokony manao échauffement ianao analefahana an'le tanana dia amin'izay fotoana izay izay kotrana ataonao eo dia misy fiantraikany amin'ny zavatra ataonao daholo. Fa raha vao ohatra tsika hoe tsy manao échauffement dia le kotrana na le hirany ianaranao indray no lasa échauffement. Efa resaka médiator antsika teo dia anisan'ny erreuran'ny olona débutant ihany koa ny akamoana mampiasa médiator. Rehefa manomboka mianatra solo tsika, ohatra hoe mianatra gamme anankiray, ohatra hoe dia lasa mety hampiraikitra ny vitessenao ny tsy fampiasana médiator. Dia manasa antsika zany hampiasa médiator. Raha mbola tsy nampiasa ianao dia mianara mampiasa. Raha ohatra moa ianao fa mianatra amina dia aza matahotra fa tsy maintsy hianatra hampiasa an'ity isika. Raha ohatra indray ianao mividy vidéo tato dia aza matahotra fa misy fampiasana an'ity ao amin'ny lesona izay omeko anao. Dia ohatr'izay izy misy exercice koa nomeko any. Ny erreur fahaefatra anisan'ny mahatonga ny olona tsy mety hay gitara dia maika hianatra zavatra atao amin'ny main gauche. Ohatra hoe ianao zao mianatra hira anankiray, ohatra hoe dia mahaino an'izany tsika dia nianatra an'le accord atao main gauche ato no mahamaika antsika. Kanefa matetika le zavatra atao atao main droite ato no tena sarotra. Dia manasa antsika rehetrarehetra rehefa mianatra hira na mianatra zavatra anankiray fantaro foana hoe inona le atao main droite dia le ato aloha no mahasahana voaloha. Amin'izay fotoana izay ianao mba tsy mijerijery ato rehefa mitendry. Misy amintsika ato ny masontsika nefa tokony ato ny maso. Dia mba hahatonga anao tsy hijerijery ato dia ato foana aloha no ianarana farany fa ato no ianarana voaloha. Hito zany rehefa voafehanao tsara dia amin'izay fotoana izay ny sainao tsy miasa eto intsony fa ato no miasa dia manamora sy manatsara ny fitendrinao izay. Erreur fahadimy dia ny tanana mikaikokaikona na mitambatambatra. Ohatra, misy amintsika ohatra ny hoe tokony hanao do ohatr'izao dia lasa tafanao ohatr'izao le tanana. Dia ny vahaolana amin'io dia manao exercice amin'ny resaka élargissement. Misy an'izany moa ny lesonantsika. Meko ohatra ianao, ohatra hoe manao exercice na 1 3 2 4 ianao, ohatra hoe dia iny tohizanao dia ataonao elaela sady ataonao solona échauffement dia manampy anao hahatonga ny tanana tsy iraikidraikitra sy hikaikokaikona ohatr'izao. Fahaenina anisan'ny olona débutant ihany koa dia ny tsy fahaizana manindry corde. Ahoana le fomba fanindrina corde? Ny loha tananao no ataonao manindry anazy fa tsy ny kibon'le tanana. Ito zao le loha tanantsika dia eo amin'iny loha tanany mihitsiny no apetaka ny corde dia aforitra tsara ohatrany hoe manao rangotra ohatran'izao fa tsy manao ohatran'izao. Manjary la ohatry ny hoe tokony ohatr'izao ny feo ataonao ohatra hoe
dia lasa misy an'izany izy fa tokony zany hoe afotra tsara zany ny ao ambadika moa efa mipainsé tsara dia afotra tsara tsy atao mifampikasoka le corde ohatra ny hoe ity zao tianao tendrena dia tsy atao misy an'izao fa tena avelany dia tsara le feo ambany ohatra ny fa tsy hoe dia ohatr'izay dia rehefa mianatra mametraka corde tsika ianaro tsara hoe misaona tsara tsirairay ohatr'izay daholo izy rehetrarehetra. Anisan'ny erreur fahafito ihany koa dia ny akamoana mamolaka ny annulaire. Taddio tsara fa ty annulaire ty no sarotra fehezina indrindra amin'ny tanana ho an'ny olona mitendry. Io zany mahatonga antsika miraikidraikitra, mahatonga ny vitesse-tsika tsy ampy dia io mbola folahana dia ny débutant ianao. Ka ny exercice mamolaka an'iny efa nazavaiko teto foana dia ny 3-4. Dia toizanao hatrany amin'ny farany. Le 3-4 iny zany ampanaovana exercice miaraka dia le 3 foana anomboana anazy satria izy mihitsy le miraikitra dia izy mihitsy atao manomboka amin'izay le force mipetraka eo dia mety ho gaga ianao fa hoe reraka le tanana na marary fa izay mihitsy ny objectif ataovy izay amparary sy ampareraka ny ty annulaire ty rehefa manao iny exercice iny ianao. Dia aza adino ny manao échauffement an'iny indrindrindrindra raha ohatra ny hoe hanao concert sika any orinany. Anisan'ny erreur manaraka ihany koa izay ataontsika dia ohatra hoe izay hira rehetrarehetra ianarana dia ataontsika ho plaque daholo ohatra hoe mandeha zany zao. Dia rehefa raikitra ny hira misy arpège ohatra ny dia sahirantsika dia mitaraina amin'izay tsika hoe za tsy mahay manao arpège mihitsy. Normal be anao raha tsy hay hanao arpège satria izay hira rehetrarehetra tendrenao dia plaque daholo. Zany hoe ny olona zany dia izay zavatra ataony foana no hainy indrindra. Ohatra ny ianao zao izay hira ataonao dia ataonao arpège daholo dia lasa sahirana ianao rehefa manao plaque fa vary eo le izy fa aza bornena amina zavatra anankiray. Anisan'ny olana farany mahatonga ny olona tsy mety mahay gitara dia ny tsy fitiavana mianatra solo. Efa niteneniko izy ity dia averiko ihany ho mafy tsara ao anatin'ny saintsika. Rehefa mianatra gitara dia tsy maintsy ianarana mitambatra ny manao solo sy ny accord. Ohatra ianao zao raha mianatra teny anglisy dia sady mianatra vocabulaire no mianatra grammaire fa tsy mety raha hoe mahay vocabulaire ianao nefa tsy mahay manaja grammaire fa mila ianarana izy roa. Ohatr'izany ihany koa amin'ny gitara mifameno ny accord sy ny solo. Raha ohatra tsika ao amin'ny débutant zao raha ato aminahy ianao mianatra dia efa manomboka manao solo tsika. Dia ohatr'izay ihany koa ianao raha any an-trano raha mampianatra teny ianao dia masaia mianatra solo. Aza kivy mihitsy mahita le ohatra hoe le mianatra gamme sy ohatr'izany fa toy izy reny fa manampy anao ary ataovy échauffement mihitsy ary reny rehefa manomboka zatra ianao. Dia ohatr'izay zany ny fanazavana netiko teto androany. Raha misy amintsika moa liana te hianatra dia manao cours en ligne zay ary mivarotra vidéo ihany koa ho an'ny olona tsy afaka manao cours en ligne mandefa 5 paires ligne ianao. Raha misy amintsika ihany koa natsapa hoe nanampy anao ty vidéo ty dia partageo amin'ireny groupetsika feno namana misy mpakafy gitara ireny. Dia aza adino ny manisy commentaire sy manisy j'aime ity vidéo ity dia misaotra tsika rehetrarehetra raha mbola zao ianao vao nanomboka nahita anahy dia aza adino ny misabone. Misaotra tompoko.